Ny fahantrana araka ny rakibolana dia tsy fahampian'ny volana ento-manana eo amin'ny olona iray. Sarotra ny manome famaritana hikambanana ny hoe fahantrana satria tsy mitovy ny fitrangany eo amina fiarahamonina samihafa sy eo amin'ny tsirairay samy ao anatin'ny fiarahamonina iray. Ny fahazonan'ny hoe fahantranana fasairanana dia ilana fandiniana lalina azahoana mampiray ny lafiny ivelany na arabola sy ny lafiny anatiny izay miankina be dia be amin'ny olona tsirairay sy ny fari-piainany. Tsisy karama. Ilikiliky ny fiarahamonina. Tsy afaka miaina, tsy voatery miasa. Mifindra monina izy tsy manana ompy. Sakan'ilay fianaran'ny ankizy tsy zarizary. Olona sahirana arabola. Ny programme sa zany dia fandarana asa mpandrosoana ny ambanivohitra miasa amin'ny faritra eniny Etomerina, Betsilehoary, Menabe. Fomba fiasanay moa zany dia tsy mametraka dia ny meloa zay, tsy mamatra dia ny meloa ny tetikasa apetraka eny amin'ny vondrona tatsaha eny fa zareo no mandefa fangataham-panohanana aty aminay dia zay ny valinay. Zay fomba fiasa zay no nanosika anay zany tsy hamaritra dia ny meloa hoe inona ilay atao hoe fahantrana fa niezaka izay na hafantatra ny fandraisan'ny olona ny atao hoe fahantrana na fasairanana mba hahafahanay mamaly ny fangataham-panohanana mifandrify amin'ny etaentan'izy ireo. Araka ny fanadihadiana nataon'ny fandaharan'asa sa teny anivon'ny tantsaha dia samy hafa araka ny sokajy misy azy avy ny fijeran'ny tantsaha ny atao hoe fahantrana. Voalaza amin'izany ny mikasika ny filana andavanandro, ny asa, ny tsy fahampian'ny reny vola ahafahana mamokatra, ny tsy fahampian'ny vola ary ny fanilikiliana ataon'ny fiarahamonina. Azo atao tsara ny miala amin'ny fahantrana. Tsy ny hamaroan'ny vondron'olona mandalina izany anefa ny zava-dehibe fa ny isan'ireo olona izay tena te hiala amin'ny fahantrana tokoa ary manao izay mety hiavotany. Toy izany reto tantsaha roa samihafa ireto izay ho raisintsika ohatra izao. Ny voalohany dia avy any Amoron'Mania, faritra fantatra amin'ny fanenomana landy izay tena zava-dehibe tokoa amin'ny fomban-drazana malagasy. Ny faharoa kosa dia avy any amin'ny commune ambanivohitra Nalavory, faritra Itasy izay fanta-daza amin'ny hatsaran'ny legioma avy ao aminy. Avy any Sandrandray Filibertine, vao Terabao izy mivady no niverina tao an-tanàna. Amin'izao kosa dia efa 9 ny zanany. Tamin'izay vao tonga teto zany dia tena tsy départ zéro. Nahatramin'ny savony fanako ny zazakely ara tamin'izay fotoana izay dia tena tsisy vola amanonina. Le nitato an-drano ny soavavy tory nakana vola hianasana ny lamana ny zazakely ara. Vao tonga teto iray volana dia sady niezaka nanao asa tanana zany niresaka nanao taine dia nefa dia hita ho kely satria kofehiny natao dia kelikely ny tompom-barotra azy. Ny landy ihany ho zany natao fa najera satria isa-taona vao mamisy tena tsena ny landy amin'ny resaka lanonana dia tsy dia mahatody ny fiainanay mandritra ny taona ilay izy. Dia farany dia ilay vadiko lasa nandeha nalefana ny teny tagny Ambatoboanio ny Kiaramatany. Niverina avy any koa izy dia vao maika koa raha tsy nanetika io satria dobo-rano koa satria vao maina natao an-tany dia vao maika kivy dia farany ohatran'ny vary lafy tamin'ny fisotroana. Eny azo atao nandritra ny 10 taona aloha dia nitolona rery. Dia tena nahatramin'izay ara tena hitako hoe na ny fiainanay tsy tsisy ady hevitra satria ariva dia efa hakiviana sanandro dia efa hatramin'ny fisarana ara dia efa saika ho izay natao ho angamba vahaolana nefa tsy dia niditra tamin'izay moa zany efa dia nitolona ny fiainana foana. Any amin'ny 360 kilometatra andrefana Antananarivo tao amina tanàna kely atao hoe Ilempo no nifankahitanay tamin'ny Germain sy ny vadiny ary ny zanany 5. Folo voatabia mba nipotim-pivelomanay mianaka kely. Sidra olana maro zay tsy mba nanam-bola, sakafo tsy zarizary, ny fitafiana indrindra. Voatery zay nipetraka tao amin'ny ray aman-drenay.
nanohitra na ivoatra zany a dia mafy loatra zany nykejany fahantrana ary nijeriny hoe ho avin-jana koa sady za koa zany efa vonina ivoatra hatrany. Mihitsena aloha zany mihitsena eny an-dalany na makany atsena dia manontany rano cinéma sy maka vaovao amin'ny olona dia hoe ahoana tena adin'ity fiainana ity zalahy iny amin'ny vahaolana dia hoe manangana fikambanana zalahy fa io no tena raha tsy manao fikambanana tsy mahazo vola fanampiana dia nanaitra anazy zavatra izay dia teo indrindra zany hoe andeha hamorona association ingana dia tsisy vaovao fa ty aminao zao tavaovao ino zany nisy namana aloha zany mba nanampy anazy zany tamin'ny fanotosana ny taratasy rehetrarehetra vetivety dia vita ilay fananganana ilay fikambanana 7 mirahalahy zay no tao anatiny dia nanao fangatahana dia valy vetivety afaka 3 volana tao aorianany iny tena azo fanampiana izay. Ny vola azony eto amin'izany dia nambolena voatabia, katsaka, voanjo, tsaramaso dia izy tombony zany a dia angoninay ny reny vola tsy olaninay mihitsy navokatra be zay tamin'ny voatabia tamin'izany fotoan'izany fa tsisy mpividy ny akamarony fa aloha azy teny an-tsahanteny namboly tongolo koa zany nefa io fambolena tongolo a zava-pady zany izy io taty amin'ny faritra taty tsy nafelany zareo a nefa za zany miboy ihany namboly satria finoko an'izareo zany hoe minomino foana fa hoe mampilatsaka vandra hony dia rehefa niakatra izy dia nitehiriziko tao an-trano dia rehefa nitehiriziko tao a tonga ny fotoana falafosany na midiko nahazoako vola jerene zany amin'izao fotoana dia nandrofo be ilay izy a dia ohatrany karazany hoe dia efa mitarika ny toe-tsainan'ny olona zany a mba hivoatra ihany koa hiala amin'ilay finonom-poana. Le zanaka moa zany taranaka hoe mba aiza ho aiza ny hafarany zanaka dia tsy maintsy mitady hevitra foana. Izany a rariko ny fijeriko azy a dia olona tia fandrosoana ty olona amin'ny fiainana zany tsy mba mipetrapetraka ohatra ny vehivavy rehetra hoe kitokotoko atsina miresadresaka nefa dia io fiainana io zany ro matimatesany hoe dia fandrosoana zany sy fanentanana ny olona miara-monina aminy. Nanapa-kevitra miaraka amin'ny zazakely nandeha tagnam-bositra zany tena nandondony baravarana tany amin'ny tompony andraikitra amin'ny mpanao landy hoe ahoana tokony mba hampio zahay amin'ny resaka fagnatsarana an'ity landy ity dia ny heviny dia ho afaka miara-miasa atsika rehefa ohatra tianao satria izy manao landy koa dia afaka manome akory izy na hoe misy komandy mahazo komandy izy dia alefany aty amiko zany dia nanomboka teo zany dia nanao asa landy amin'izay dia tena nagnatsara zany efa mba niova-kely amin'ilay ho an'ny maty fa ho an'ny velogna ihany ilay izy dia rehefa avy eo dia izy ataty afara indreny dia niteny hoe afaka magnaraka formation ve ianao dia nanapa-kevitra tena vonona na dia kely ihany akary tamin'izay vao mitrotro zazakely menamena mihitsy ny mandeha tany amin'ny zareo nagnaraka formation tamin'ny fianarana tany mivoaka zany tamin'ny élevage dia ny tagny amin'ny ministèren'ny agriculture nampanao formation tany fianarantsoa dia rehefa nisy atelier zany ahatreo dia nasoiny foana ho mba misy atrikasa momba antsika tatsaha tongavanao mba miatrika an'io atrikasa io dia ny tonga nanomboka tamin'izay. Nanao formation maro be zany momba ny akoho amam-borona sy ny biby izay nazoko certificat mihitsy dia na dia nandoavam-bola izy dia nyrisika ihany satria za mba te hivoatra ohatran'ireny le tatsahany andafy ireny dia mahafinaritra be mijery azy dia manana fanindrinana izay zany dia niezaka foana zany hatramin'izao lasa vétérinaire kely zany tetỳ amin'ny faritra misy anay na dia tsy nahazoana vola izy io fa mba fanampiako ny manodidina
dia rehefa avy eo ilay olona nampanao atrikasa teo indray avy Antananarivo dia hoe tsara ny manangana fikambanana dia nanomboka teo izany dia nisy telo vavy agnay izany mitovitovy fiainana izany dia ho andao tsika hanangana fikambanana dia vao nagnampy eo moa raha teo nanao ny trano heva ny sahy taty amin'ny faritra Betsileo dia taty Sandandahy izy nanao trano heva koa dia nagnatrika an'io agnay dia rehefa vita igny rehefa harivana igny dia efa nikao-ndoha agnay ahoana ny ataontsika satria nanagnomeo kaniva reo mpanentana tao amin'ny sahy dia tonga dia nanao projet zany andao hatao dia nanomboka faran'ny taona 2000 igny zany agnay nanomboka amin'izay ny ekeny sahy zany ny fangatahanay dia nanomboka ny formation rehetra. Fataritsika zany inona sy namby aloha ny materiel ampiasaina amin'ilay fanaovana trano. Le tao amin'ny raha zany ohatra hitako nanahirana anay le fenitra moa sa inona le vola Fenitra. Agnambadika an'ity tetikasa ty zany le fenitra ho. Atsika zany zao mijery ho. Revirevy zany ny fenitra ho. Tafaraka tamin'ny association maro ty zany ny tenako izay association ingénieur daholo ny mpikambana tao anatiny natsony zareo ao membre tao anatiny zany ary afaliana tahaka n'inona zany nahazoko hoe ingénieur zany dia nahazo formation mipetsaka ihany koa zany tao anatiny io dia avy eo koa mbola mensa formation resaka voatabia maina faly mihitsy ny foko zany satria tao anatin'le filanay satria ny voatabianay ty efa tondraka dia tsisy mpividy fa very fotsiny navadika ho maina zany le voatabia dia mba azahoana vola nisy ny firme dasy ny sakafo izay namarotana ny tomate cc nisy koa ny formation izay niarahako tamin'ny maroty ary teo koa zany no nisy fanampinsa fitadiavan-tsena dia azonay tanteraka zany ny sopraita dia mamatso legioma amin'ny sopraita zany amin'izao fotoana izao dia reo rehetrareo zany no mitambatra taty oriana namitahako farany ny trano zany mba navita azy ohatran'izao. Ny association mako ty zany dia hoe mamikoaga rovony tontolo iainana izany hoe mpanatanteraka asa ara-teknika na prestataire de service ny tsy hoe germain ihany zany no hoe ampidirina membre anatiny ao fa izay koa zany miara-miasa amin'ireo tantsaha tia katrokatroka zany ireo tantsaha zany vonona ary liana ny voatra izany hoe tsy mba manaikiresy ny fiainana zany fa na misy zavatsarotra reo dia miezaka foana ioatra an'iny io araka ny teny tanora hoe mila maka riska dia vonona ihany koa zany hoe mpitarika zany eo amin'ny tanàna raha misy zava-baovao dia tonga dia efa hoe lolarana izy amin'ny fotoana io na dia hitany ara fa hoe tsisy vola miditra amin'ny androany dia efa mieritreritra n'le rapitso afaka rapitso izy ka anisan'izany zany i Germain no hitanay zany efa niarana asany tamin'ny ela moa ka hitanay fa manan'izay toetra zay. Ny entin'ny sahy nagnampiananay fikambanana taty Sandandahy dia ny resaka fanohagnana ara-teknika hatrany amin'ny voalohany aloha zany dia amin'ny hoe fanentanana sy fitantanana fikambanana aloha voalohany indrindra dia rehefa avy eo dia nandeha tamin'ny teknika ara-teknika hatrany amin'ny fambolena voarohiazy fipina landy dia rehefa avy eo ny resaka teinture resaka fandokoana sy ny resaka fisintonana kofehy ary ny resaka fagnatsarana ny tainina dia tamin'ny teknika ny raha dia nazahoana zao karazana loko isan-karazany zao zany dia mandava-taona rehetra zany misy mpitady. Mamaky gazety dia hitako tao anatin'io gazety io zany association Ankaray fanala ny anarany ao Andrenivohitra ao nanaitra anazy zany le tarikitran'zareo dia tonga zany ny azakazaka nandombaravarana teo amin'zareo hoe zay manana fikambanana any Ilempo manatetika asa ohatran'izao dia nangatana izy hidina katy atsaha te fotony mihitsy mba hijery dia nidiny zareo dia ny raha nahita teo hoe zombana ny siatrasana taonareo dia ny fambolena tongolo sy voatabia motopompe zany tena nilainay fa tsy nangataka vola zay
tao telo andro tao orinan'iny zany a dia tonga ny motopompy azonay tamin'ny association fanala dia iny le zavatra nataona iny zany a fambolena natao publicité tany amin'ny TVM dia telo andro tao orinan'iny koa zay a be dia be ny olona tonga taty zany hividy ny vokatray dia nazahoany client avy any La Réunion zany. Moi, ça fait quand même depuis 1989 que je suis dans cette zone, j'ai travaillé. Et M. Germain, tout de suite, n'a pas cette politique de la main tendue en disant je veux. M. Germain n'attend pas après les autres en fait. Il a besoin de semences certifiées, il se les achète, il se débrouille, il fait un crédit microfinance. Et c'est comme ça qu'il s'en sortira. Et tout de suite, ces gens-là, on les identifie et on les accompagne parce qu'on sait que c'est des énergies. Et ces énergies-là, ils vont motiver les autres qui n'ont peut-être pas toute cette motivation. Ny atondriako aty Antananarivo zany androany a dia anangana fikambanana zay ahafahanay miaro ny tombotsoanay zany a eo amin'ny fanotranana tongolo makany La Réunion. Je vous propose aujourd'hui au nom de Vivea et des coopératives agricoles de créer cette association qui est une association malgache qui va peut-être s'appeler, si vous le décidez, Pamboul. Je pense que si vous êtes tous autour de la table aujourd'hui, c'est que vous avez adhéré à l'idée. Après, comment la faire vivre, comment participer, c'est à chacun de déterminer son véritable rôle. Ny tombosoa azonay tamin'izay fifandraisana be dia be izay zany tamin'ny resaka formation nisokatra ho anay ny tsena zany a dia afaka niatrika foara isan-karazany agnay ary nagnome asa ihany koa zany ho an'ny be sy ny maro ny asa nataonay satria tsy vitanay rery fa voatery ny magnodidina aminay koa zany a mba nahazo asa koa zany. Dia agnareo vao miverina sepitsy? Raiky vesevena. Nareo zany programme. Da zany ndray manana hameragny anany ty. Ay, resy izy. Dia magnaraka an'izay a dia sy nipetraka tamin'izao fa nitoagna asa ihany koa dia namonjy foara agnay zany hatrany Italie dia afaka ihany koa taorian'izay mba namonjy nijery sena zany tagny Maurice a mba afaka niato-taigna zany a efa zava-dehibe zany ho ahy zany hoe nisy tombontsoa anay zany le formation nameny zany fanohagna saha taminay. Filibertina zany dia tamin'ny voalohany izy teo amin'ny fikambanana fotsiny zany nahafantarana azy fa taty aoriana izy zany dia efa fantatra mihitsy teo anivon'ny faritra. Dia izay fahavitriany sy finiavana izay nahasarika anay hoe andao izy amena fisokafana any ivelany a dia nisy an'le foire internationale la slow food zany dia nandefa sosokevitra tany izay hoe andefa olona roa avy aty Madagasikara dia nekendry zareo Somatsara dia henonay a fa tany izy dia efa nisy commande ny raisina. Ny anjara ndraikitra etiko amin'izao fotoana zao a vice-présidente aho zany atao amin'ny Volasoa dia présidente ny fédération ny Soanimania atao hoe la Soam eto amin'ny Romania dia eto amin'ny communal koa conseil communal efa nilasaka mera fa nagnandragnandrana nilasaka an'izany sampany moa zany teto Sandanday nisy an'izany moa milasaka vehivavy mera zany dia arery ny vehivavy eo amin'ny conseil communal dia secrétaire ihany koa amin'ny trano be ny tasahana amin'ny Romania zany aho amin'izao fotoana zao. Tsy afatao anatin'ny fikambanana zay a dia afaka nitsikaraka ny velany afaka miakatra ny Antananarivo isaky nyreny misy exposition reny amin'ireny zany a ahitana fivoarana be dia be satria mahita an'le modèle vaovao a amin'ny resaka exposition zay. Tato amin'ny tokantrano manokana zany dia naresaka afaka miaigna ohatran'le onona zany mihinana ara-dalàna afaka ny
eny e nisokatra nyzany saigna sy de ny ferme loatra fa mba afaka nyfandray tamin'ny any velany ary sy nipetraka am'izay fa de ny mpianatra zany de afaka mianatra am'izay tiana hampianarana an'le ankizy. Niova le tompiainanay amin'ny le fitaran'le fitaovana hoentinay mamokatra zany a de eo aloha zany de efa nahitana an'izay zavatra zay de reo mba nifara kely zany le farim-piainana tato afara fa tareloha hitanao maro anaka zay de sarosarotra be anany zay ny amelomana an'izay. Zavatra niova zany tamin'ny fiainanay de nitombo aloha zany ny vola miditra taloha zay tsy mba nanana tahiry mihitsy fa am'izao fotoana zany zay a efa mba manana tahiry de efa manana mpiasa ihany koa zay misy telo zany mpiasanay ato an-trano. Le noho ny efa namana zany no tena mba manana de ohatrany hoe tiany olona iarahana, tiany olona mba hifanankalozana hevitra, tiany olona mba iaraha-miasa zany. Afaka salama zany ny ankizy, afaka nianatra ny ankizy, afaka mba miova zany ny sakafo ao anatin'ny tokantrano fa tsy hoe nihinana hanina tapatsinay intsony ny ankizy hatramin'izay. Raha matoa zany a na de fa nitomba izy niarikarenanay taty aoriana tsy mbola miravoravo tanana izy fa mbola miasa ihany manampy an'ireo mpiasanay ireo izy miasa iny an-tsara. Efa tsy manana tsoa zany raha matoa rehefa makany an-tsena fa arakaraka zay ilainy ihany de efa mividy izy. Niova koa zany toe-tsainany mba tia rehefa niova ny toe-tsainany a hoe tia mikarokaroka le asa zany de ohatrany hoe tia mifampiresaka amin'ny vady aman-janaka koa izy ao anatin'ny tokantrano mifanakalo hevitra hoe inona ny tokony ataontsika fa zay. Ny tanjona magnaraka moa zany de lasa mba ho lasa mpandraharaha zany a amin'ity resaka lanty ity tena lasa matihanina zany a nininy hatramin'ny voalohany ka tonga amin'ny farany zay moa natao mba amin'ny eritreritra le mahamatihanina anao zany. Ny tanjona manaraka zany a de fanatsarana ny tomate ceci am'izao zany de mikaroka mihitsy zany a mba hanatsarana an'le qualité azahoana mivarotra azy tsara zany. Misy hoaviny ve ny voatabia maina de fahitako azy aloha de misy hoaviny tokoa satria io voatabia maina io efa nentin' zareo tao amin'ny zareo professionnel tao amin'ny fruits et légumes tany ivelany tany tamina foara tany ivelany tany de teo nivoaka hoe ny marokana zany no anisany atao hoe concurrentsika kanefa ny atsara zany ny voatabia maina vitan'ny malagasy sy ihany koa hoe ny vidiny de ambanibany kokoa no ny aingy zareo any velany. De akoatran'izay koa zany misy tanjona anankiray azahoanay manondrana entana any Maurice zany resaka légumes aty amin'ny faritra Itasy zay efa misy lalana kely zany fa manao préparation an'io zany zahay zao de ny tanjona goavana manaraka koa zany ataoko de mianatra zao mianatra teny frantsay mianatra teny anglisy koa ngamba mba ahafahako zany mba miserasera amin'ireo vahiny ireo zay zany ny tanjoko. Rehefa misy zavatra atao de ataovy amin'ny fo aza misalasala fa rehefa misy hoe tiany ny ataovy misy mpagnome torohevitra de araha arabaky teny fa zay ny fagnafodiny hitako hoe ilaina ary misikina fa tsisy zavatra tagnanao ihany zany ro magnafaka ny fahorianao ao agnatin'ny fahoriana fa tsy ny tagnany olona akory fa ny hevitra alaina amin'olona fa ao ro magnatanteraka azy. Ny torohevitra zay omeko an'ireo sahirana ara-pivelomana zany de tsy mijanona fotsiny amin'io eo am-pelantanana zany fa miezaka hatrany mba hivoatra lana zany ny fahantrana iny fa tsisy olona akory atao ahantra zany fa ny finiavana no tena zava-dehibe. Rehefa miezaka ianao zany de hitan'ny olona foana de mba manaraka ara-teknika foana zany ny fambolena atao ara-teknika foana zany zavatra ataonao mba hitanao vokany fa tsy manao foana zany ianao re ny fambolena atao netiparazany reny zany sasarany fanolozan'ny toetrandro fa tsy mety tsony fa ilaina zany manaraka teknika ara-pambolena.
mila sirasira indrindrandrindra manolona. Araka ny lintantsika teo ara dia atsapa fa mba hahafahana mifehy tsara ny atao hoe fahantrana dia ilaina ny mahafantatra ny tena zava-misy marina eny an-toerana. Ny fanoana ny sa dia tsy tokony ho raisina ho vahaolana hialana amin'ny fahantrana akory fa tantsoroka ihany ho raisina sy ampiarina. Noho ny fikirizany sy ny finiavany dia nahitana fiovana isan-karazany teo amin'ny fiainan'ny Germain sy Philbertine. Ny fivoarana ara-pitaovana sy ny fari-piainana, ny fahazarana sy ny fihetsika, ny fahatomombanana ara-batana sy ara-tsaina, ny fifandraisana ampiray monina ary ny fahaizana mifandray amin'ny any ivelany. Ary farany dia ho zava-poana ihany izay vita rehetra raha tsy misy ny fijerena lavitra kokoa sy ny fahaizana manodina ny vola eo am-pelantanana.